fa maninona no ilaina ny manatrika zavatra mafimafy. Izany indray no jerentsika ao anatin'ity video anankiray ity. Indray isika mandalo tsy fahombiazana, mandalo fahoriana, fijaliana, fiaretana miaritra zavatra mafy. Satria nahoana? Ny zavatra mafy ihany no mateza, ny zavatra mafy ihany no afaka ampiasaina tsara. Amin'ny ohatra mahatonga ny trano mirotana dia satria tsy mafy, tsy voatery any amin'ny fototra ihany fa mety hoe rihatra no ampiasaina. Fa ny zavatra mafy nefa dia mila sakrifisy. Dia indraindray tsika mandalo zavatra mafy. Ka izay indray no jerentsika ao anatin'ity video ity, jery mpanompon'Andriamanitra anankiray isika dia manasa anao hanaraka an'izany hatramin'ny farany aoriana générique. Dia faly miarabantsika rehetra tompoko tonga soa anatin'ity video ity indray dia manasa anao hanaraka hatramin'ny farany. Fa ahoana no ilaina miatrika zavatra mafimafy? Ny fahamarinana dia izao, tsisy zavatra mafimafy ho azy izany fa tsy maintsy misy zavatra sakrifiena aloha, tsy maintsy mandalo zavatra mafy isika. Araka ny jerentsika tetsy amin'ny fampidirana teo hoe mety mandalo fahoriana, mandalo tsy fahombiazana, mandalo fijaliana, fa rehetrarehetra dia manamafy antsika. Donc antsika hijery an' Jesosy, Jesosy mihitsy nijery antsika ato amin'ny Isaia 3:5. Izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Natao tsinitsinina sy ny lavin'olona izy. Natao inona hono? Natao tsinitsinina. Tsy ilay tsinitsinina ilay mifandona vera akory, fa natao tsinitsinina Jesosy. Inona moa izany hoe atao tsinitsinina izany? Mbola kely Jesosy 12 taona dia efa navelana andeha irery. Fanaovana tsinitsinina izany tsy maharesy Josefa ny ratsy fa tian'Andriamanitra ho kristianina mafy Jesosy. Izany tsinitsinina izany ahilikiliky ary voateraka Jesosy dia efa Jesosy izany tena hoe sisapaty mihitsy. Natao tsinitsinina izany ary hatramin'ny fahalehibiazany, nororana hatramin'ny fahafatesany Jesosy nataon'olona tsinitsinina izy. Fa namafy azy izany, nahatonga anazy ho kristianina mafy. Zasy ianao mety ahilikilikin'olona any ampiasana, ahilikilikin'olona eny amin'ny fiarahamonina sy eny amin'ny ampianarana, ataon'olona tsinitsinina mihitsy ambanimbanian'olona. Tadidio izany manomboka androany fa tsy ny olona ny ratsy fa Andriamanitra ny tsara. Indraindray tsika misy olona mankahala dia lasa marary fo be ohatrany ahoana, lasa manana sentiment de rejet, arian'olona, ahilikilikin'olona. Ozy izy ny olona hoe mety tsara velatsia izany ve mba vavaka sy nohatr' izany. Aza marary fo amin'izany ianao fa ataovy manamafy ianao izany. Jesosy ary ane ozy ireo fariseo hoe lohan'ny Beelzebub. Tena mafy izany, tsy namaly mihitsy ny Jesosy. Fa reny zavatra mafy reny dia natao hanamafy antsika. Io ny tenin'Andriamanitra ny toyany, lehilahy olo sady zatra fahoriana. Tadio fa tsy ho zatra mihitsy ny isika raha tsy zarina. Tsy maintsy manaiky izany zasy ianao hanazatra tena. Izany hoe fanazara tena le izy. Lehilahy be fanaitaina ny Jesosy. Rehefa misy zavatra mampahory izany hiaretanao dia ataovy exercice izany, ataovy fanazarana. Izay zavatra mety, izay zavatra tsy mety. Jesosy dia tsy misy ninina mamparary azy intsony satria efa nandalo teo aminazy ny Yesu, ny fanambaniana, fanaratsiana, samy efa nandalo teo daholo. Fa ny antsika vao mandalo zavatra kely dia la vengeance sera terrible. Ny hamalifaty ny ao am-pontsika. Fa tsy maintsy mandalo zavatra be dia be tsika fa ataovy manamafy anao izany. Ny toyan'ilay ten'Andriamanitra dia izao, ary tahak'izay tsy tian'olona hojerena akory izy. Tsy tian'olona ho jerena Jesosy. Tsisy piti arabaka teny, alako bika, tsy tiako tary. Niaina zavatra mavesatra Jesosy, niaina vesatra teo amin'ny fiainana. Fa ataovy manamafy anao izany. Ninona zavatra lalovanao? Aiza miala amin'Andriamanitra mandrakizay. Tadio izany. Fa izay zavatra lalovantsika io dia fanazarana antsika hahatonga antsika ho kristianina mafy. Vavaka tsika tompoko. Andriamanitra misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Fa na ianao ary Jesosy dia nataon'olona tsinitsinina sy ny lavin'ny olona. Lehilahy olo sady zatra fahoriana. Takan'ny izay olona tsy tian'olo hojerena akory.
Zany rehetra zany Andriamanitra dia nanamafy anao. Ake amin'ny zavatra mafimafy lalovana io indraindray tsy fisina, fahoriana, tsy fahombiazana, reny rehetra reny dia nataonao hanamafy anay. Soatra fa manokatra masom-panahinay anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia misaotra anao nanaraka amin'ny vidéo hatramin'ny farany manome fotoana antsika amin'ny herin'ny toy izao indray veloma tompoko.